Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tsy mitsara antsika midera sy makasitraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho an'ilay malalatsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sy ho an'ilay fianakaviany sy ireo mpanaradia azy ary izay mifikitra manaraka an'izany soro-dalana izany mandrapahatam-perany fiainana eto ambony tany inshallah. Rahalahy sy ranabavy isany atao anatin'ny finoana al-Islam. Allahu subhanahu wa ta'ala rehefa nandidy atsika ny fia dia niteny izy manao hoe ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hoy ianareo mpino, nodidinay anareo ifeha tahaka ny nandidinay an'ireo vahoaka teo aloha amin'izay nareo mba hanapatahorana. Amin'ny alalan'izany andinimasina ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izany no itondrasantsika ny lohateny ny daritsantsika androany dia ny hoe min thimari as-siyam. Anisan'ny vokatra azo amin'izany fifehezana zany rahalahy sy ranabavy isany, Allahu subhanahu wa ta'ala rehefa nandidy atsika ifeha dia misy tanjona lehibe nandidiny atsika amin'izany fifehezana izany. Tsy inona izany fa ny mba hananantsika fahatahorana amin'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Izany hoe ny fifehezana raha tsy azahoantsika amin'izany fahatahorana ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, fahaizantsika mitandrina eo anatrehany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izany, dika fa ny fifehezantsika zany dia tsisy dikany tsy nahazahoantsika tombony. Ary izany dia namafisany ilay malalatsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisinazy miteny manao hoe man lam yada qawla zura wal amala bihi falaysa lillahi fi hajatin an yada ta'amahu wa sharaba. Izay olona tsy nanambela ireo karazana lainga sy ny fijoroana vavolombelona amin'ny lainga dia tsy ilainy Allahu subhanahu wa ta'ala ny tsy fisakafoanana sy ny fisotroana ao anatin'ny atoandro ny volana Ramadana. Tiany Rasul sallallahu alaihi wasallam tenenina zany dia ny hoe raha mbola tsy haitsika no mitandrina amin'ny ireo teny izay avoakan'ny vavantsika sy ny fihetsika izay ataontsika andavanandro ao anatin'izao volana Ramadana izao, dia tsisy dikany tokony tsy hanakana ny fisakafoanana sy ny fisotroana fa tokony manapaka. Zany hoe Rasul sallallahu alaihi wasallam zany mila mampitandrina antsika fa hoe iny fifehezanao ny tsy fisakafoananao sy le tsy fisotroanao iny tsisy valerany izany eo anatrehan'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, satria ny tanjona lehibe antony nandidiny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala atsika amin'ny fifehezana ao anatin'izany volana Ramadana zany dia mba hahaizantsika mifehy ny ratsambatantsika ray manontolo. Zay le tena ino vokatra azontsika amin'izany fifehezana izany. Ny masontsika dia tokony ifehy amin'ny atoandro ny volana Ramadana, ny sofintsika dia tokony ifehy tsy mieno an'ireo karazana zavatra ratsy, ary tahaka izay ihany koa ny tongotra antsika dia tsy mandeha amin'ny toerana izay voararany Allahu subhanahu wa ta'ala, ary ny tanantsika ihany koa dia tsy tokony handray ny zavatra ratsy na haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mbola miteny ihany amin'ny hadisy manao hoe laysa as-siyam min at-ta'am wa sharab wa innama as-siyamu min al-lahwi war-rafas. Rasul sallallahu alaihi wasallam manamafy fa hoe ny fifehezana ozy dia tsy ny hoe amin'ny alalan'ny sakafo sy amin'ny alalan'ny zavatra sotroina, hoe ianao nandrara ny vatanao tsy misakafo, nandrara ny vatanao tsy hisotro, fa ny tena fifehezana kosa dia ny fahaizanao mitandrina ny vavanao tsy hiteny zavatra ratsy azahoanao fahotana ary tsy manao fihetsika mamoha fady manoloana ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala sy ireo mpiara-belona atsika. Rahalahy sy ranabavy isany, ny Allahu subhanahu wa ta'ala dia rehefa nandidy atsika ifehy tsy hoe kory andeha hampijaly atsika izy io, tsy hoe kory izy io andeha hanasazy atsika amin'ny alalan'ny fisakafoanantsika amin'ny atoandro ny volana Ramadana sy ny tsy fisotroantsika ihany koa amin'ny atoandro ny volana Ramadana, fa ny tanjona lehibe amin'ny alalan'izany fifehezana izany dia fahaizantsika mivoaka ao aorianan'ny volana Ramadana hanana an'izany toetra fa hoe haitsika tsara fa hoe matahotra ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala atsika
ary mila fantaratsika ihany fa Allahu subhanahu wa ta'ala dia manaro amaso atsika isan'andro am'ireo karazana fihetsika maro samihafa izay ataotsika eto ambony tany. Ka izay neno afatra kely avy aty aminay aingany Allahu subhanahu wa ta'ala andray ny fifehezatsika ary ataony Allahu subhanahu wa ta'ala ny fifehezatsika am'ty taona ty mba fifehezana azahoantsika tombotsoa sy fahombiazana ary anisan'ireo fifehezana antony idiratsika ao anatin'izany paradisa amin'ny androny kiama izany insha Allahu ta'ala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.